Lasanao I Madagasikara, oh Jesosy hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesosy lasanao I Madagasikara. Fiadanany tonga mifandarana manaraka indray tsika diny hoe fifoazam-pana tanteraka laharana faha 4. Ny soratra masina izay hoentitsika ho saitsaina indray dia izao: ny asan'ny apôstôly 2:17. Izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Mazava tsara ny voasoratra, tsy hoe amin'ny nofon'ny kristianina ihany fa amin'ny nofo rehetra. Sarihana foana ny saintsika fa ao anaty programan'Andriamanitra mihitsy izany. Izay ilay fifoazam-pana tanteraka milatsaka amin'ny olona rehetra ny fanahy masina. Wow! Andao hoe tsika mbavaka izany, andao angatana amin'Andriamanitra ny fahatanterahany izany teny izany. Fampieritreretana ho an'ny firenetsika amin'ny manaraka indray toyany fiadanany. Lasanao I Madagasikara, oh Jesosy hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesosy